Ankafaliana trano iarabaka antsika rehetra mpanaraka ny Kolo TV ary mpanaraka ny fandaharana KOLOTS'ART ihany koa amin'ny tianio ity. Resaka momba ny kanto araka-endrika amam-bika izay indray zany lohahevitra anio ka dia mpanakanto anankiray fa sangany tokoa amin'izay sehatra izay no vahinintsika anio dia hojerentsika avy hatrany izay ato anatin'ny fanadihadiana voalohany. Randrianjafy fahalalao zany fanafoezana ny randrianjafy fahalalao zany le faralina fa indraindray moa dia ataon'ny olona hoe rafalina le izy tsy rafalina zany fa faralina mihitsy ny r faralina fanafoezana ny hoe randrianjafy fahalalao zany kanto araka-endrika amam-bika renim-pianakaviana tao anatin'ny fampianarana angambany fa zao tena namela ny rehetrarehetra pour la hoan'ny kanto zany. Efa ela tokoa iary faralina ny teo amin'ny sehatra ny kanto hatrany amin'ny kilasy fahaenina hatramin'izao izany hoe tany amin'ny fahasivy ambin'ny folo taona tanoany mandraka ankehitriny. Efa elaela ihany fa ataoko hoe tena janonana tanteraka zany hoe tao anatin'le kanto zay tena hoe nilasirana taminy dia nanomboka tamin'ny farany taonjato faharoapolo zany hoe nanomboka tany amin'ny 2000 tany fa indrindrindrindra teo amin'ny 2002 teo zany tena tsy nanao ninina intsony afa-tsy ny kanto. Le kanto araka-endrika amam-bika angambany ataoko fa le kanto mihitsy zany niainako. Raha ny tokony ho izy dia nanao mozika izy satria ny rainy nanao an'izay ary nampianatra mozika mihitsy niainany ary mbola iainany ihany koa anefa izay mozika izay fa mbola afaka kokoa ny fahatsapany ny zavatra hita maso ny loko. Tao anatin'ny kanto foana zany ako niainako hoe fa nisintona kokoa zany le sary dia noho efa nianatra moa zany tany tao amin'ny tao Befilo niditra secondaire dia tonga dia tao anatin'ny programme ny discipline mihitsy le dessin sy peinture sy dessin tamin'izany nisy ny Madame Babel de Guimontel sy Ranivson zany anisan'ny sangany teo amin'ny hosodoko malagasy zany nampianatra tany amin'ny lycée tamin'izany. Efa maro efa fampirantiana natao na teto toerana na tany ivelany na irera niaraka tamin'ny namana ary indrindra ny fikambanana izay misy azy vaika ahitana ireo mpikanto araka-endrika amam-bika sy ireo izay mivohy ny kantony anio. Nanomboka tamin'ny 2017 sy 700 ny tao anatin'io fikambanana io. Pikanto araka-endrika amam-bika izay tena anisany ahafantarana ny R faralina nefa tsy mijanona eo amin'izay sehatra izay ihany nefa izy fa mivelatra amin'ny kanto rehetrarehetra ary iainany sy miara-miainga avokoa ny azy ny kanto. Profon'izay anatin'ny zavatra iangaliny ny mozika ohatra ny tononkalo ny dia ny sokotra zany hoe mitambatra ao avokoa zany ary raha mozika ohatra resantsika dia tena iainany sy mamoaka ny aingam-panahy tokoa zany indrindra fa rehefa mozika jazz zay no enony rehefa miasa. Fa efa miresaka an'izay asa izay ihany aho dia andeha ro jerentsika lalindalina kokoa mahakasika ny asa na mpikanto araka-endrika amam-bika ary hotsindriana manokana ny kanto ao aminy ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity miaraka amin'ny R faralina hatrany.
raha vao miresaka zany hoe kanto arak'endrika amam-bika dia zay zavatra hita maso art visuel na ny dia na ny mpianjaika reny mbola ao anatin'ny ataony antsoina aloha zany hoe art corporel c'est la forme ny sary ny sculpture na ny sary sikotra ozy izy tsika zany mbola ao anatiny ny art vidéo mbola ao anatiny ny cinéma mbola ao anatiny ny photographie mbola ao anatiny ny antsoina hoe art plastique daholo zany art visuel nena zao dia manao dessin, peinture, sculpture, installation artistique, performance zany ao anatin'ny zavatra ataoko. Ankoatr'izay dia mampianatra ny Roseline amin'ny kanto arak'endrika amam-bika ihany koa ny tenany. Ny olona zay ataoko hoe habillage neto tsy hoe hanao sary fotsiny izy fa zasy hoe misy mpianatra teto dia amin'izao fotoana izao ny asany manao an'ireny clip ireny. Ao anatin'ilay fikatoana arak'endrika amam-bika avokoa izany rehetra izany ary midika fa tena mivelatra tokoa raha io tontolo io. Raha ny fomba fiasa kosa indray dia manana ny azy manokana ny vehivavy entiny hamoahana kanto mahafinaritra na dia eo aza ireo fitaovana sasany toy ny chevalier. Za metimety kokoa ana le ambany asa fiany kokoa zany le surtout rehefa fandrindra rehefa le mandoko dia mety amiko kokoa zany le mipetraka amin'ny tsia rehefa mandoko afaka miaraka amina mozika kely mozika jazz surtout iny zany tena mba mampiaingainga ny fanahiko rehefa zako nidotezitra amiko le vadika nena zany tsy tena mahafinaritra mihaino valia mihaino mozika rehetrarehetra fa mba misy tombony kely zany le jazz eo amin'ny kanto ataoko fandrindra rehefa mandoko. Voalohany indrindra aloha ohatran'ny asa rehetra tokony hisy afinaretana rehefa manao an'ilay asa. Izany hoe ny mpanao an'ilay kanto aloha ny tsara resy lahatra voalohany indrindra hoe manao zavatra tsara sy mahafinaritra azy izy aloha ka iny zavatra mahafaly ny mpikanto iny no miampita any amin'ny olona. Etsy amin'ny Tahalarariasina Riana faharoa no misy ny toeram-piasan'ny Erfaral ary eo avokoa no ahitana andreo sanganasany maro be. Amin'ny maha-mpanakanto feno azay dia manana ny fomba fijerin'ny kanto izay ataony ihany koa izy ary ny kanto amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany. Tsy ho lava resaka intsony ny tenako fa hoarahantsika avy hatrany izay zao dia zao. Aminao inona le miresaka foana tsika masy teny aloha tany hoe kanto inona ny tena ataonao hoe amaritanao le kanto zany ao anatin'le sehatry ny kanto amanendrika amam-bika ity. Misy fitenenana anankiray zay hoe amin'ny teny frantsay le izy nataoko dia anjaranao koa amin'izay mieritreritra azy sy ny rehetra sy mijery atsika sy mihaino atsika hoe produire de belles choses sa hoe produire de choses belles. Mamaly zany zao? Ianao indray no anontaniko. Raha ohatra hoe produire de belles choses
dia ahoana moa tonga dia tsy ne efa voafaritra dia melozany hoe oublie ty nefa ahoana namaritanao hoe tonga dia oublie ty zavatra avoakako ty fa amiko somary makale amin'ny anankiray hoe produire de choses belles satria amin'ny alana zavatra voakanao hoe namaritany hoe tsara ty na ohatran'izao ty ka ny kantoko tsy mety tsy ho kantonao fa ao amin'ny tsirairay zany anjaran'ny tsirairay fotsiny a mamaritra zay hoe mamokatra zavatra tsara ary ny kanto a mety jerenao zao raha misy manao sary na olona ratsy tarehibe olona ratsy tarehibe no araina sary dia hoe ratsy ve le kanto amin'izay sa le olona ny ratsy sa nefa mety ny olona ratsy tarehibe misy tsara amin'ny kanto mihitsy zany a io a arakaraka le tsirairay sy le famaritana azy ary fenonge olombelona zany a hatrany voalohany manko ny io resaka kanto io a dia fanatsarana zay le izy fanatsarana inona ny atao hoe ara tamin'izany a fanatsarana zavatra manodidina reo olona zay a tany lohatany a reo razambe atsika zany reo olona tamin'ny préhistoire dia nanatsara manodidina azy izy tsy nanana référence mihitsy izy tsy nanana alay tahaka izy na ohatran'izany fa tonga dia izy fotsiny namorona zany hoe efa hatramin'izany vao ny saina ny famoronana zany sy ny kanto a dia teraka niaraka tamin'ny olombelona no saina ie dia resakasika teo le hoe kanto le hoe tsara sy ratsy ohatran'izany samy manana ny kanto samy manana hoe tiany io na tsy tiany io raha ohatra hoe resaka amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny tony zavatra atao tony zao ohatra dia raha hoe fiarahamonina malagasy ny raisiko a ny akabeazany hoe fa za tsy miteny hoe nizy rehetrarehetra fa ny akabeazany ohatra ny manao makamaka amin'le hoe tsisy dikan'izao ohatrany hoe amin'le tsy tiany le tsy tia zany tiako teneniny dia ahoana indray ny hevitry faralina amin'izay hoe tsika mihitsy ve tsy mahay mity an'le kanto ve sa hoe ny malagasy mihitsy no tsy dia liana loatra amin'le izy misy hoa tena liana fa ny akamarony zany ny akamarony resaka fitaizana le izy ary resaka fiainana koa anao anatina farango kely aminao a misy karazana mozika nisy fotoana mbola kely tany zany mihaino an'le izy a tena tonga dia crise be ozy izy amin'ny fitenenana fa noho ny efa tena nieritreritra taty aoriana ataoko hoe 20 ans après dia ohatrany nakafy an'le mozika indray a sa dia nametraka fanontaniana tamin'ny tenako ihany hoe sa zay a vao nafantatra an'le olona nanao an'le mozika dia nieritreritra tsara dia lasa nakafy sa ahoana na izaho koa raha mametraka le fanontaniana hoe zavatra tsy tao anatin'ny fijeriko mihitsy satria raha za manokana zao dia bon moi j'ai vécu niara-niaina tamina klasika hoe tamin'ny papako zany hatrany anaty berceau dia nidy tamin'izay fa io koa arakaraka le fivelaranao tsy kelikely zay ny ilaina an'le hoe mijery ny manodidina mahay mankafy ny zavatra rehetra manodidina anao ny kanto rehetra manodidina anao zany hoe ny kanto koa zany mety hoe ianarana no tia azy mety hoe ianarana fitaizana tena misy fitaizana be dia be ihany aloha le izy raha ny fandiniako azy satria raha olona tena nidy be tsy mikanto a tsy nahita zany a sarotra ho azy ihany hoe hanao an'le izy fa kosa misy anankiray zay na nisy fampiratiana zay teny Sabotsynamehana ary io fampiratiana nakantony an'io a
fa tsy nisy resaka peinture académique mihitsy ny tao fa tena le tena art contemporain tena art daozy izy ny fitenena fa nisy an'ireny le hitanao reo olona vanetsa mbola le voavy misasa tongotra fa naty fotaka tonga dia nandeha tao amin'le toerana misy fampirantiana tonga dia za zao rangahy tena fahitako an'ity dia izao za zao izy le raha matoy zao fa tonga ianao a tena lemy tena aty ambany vohatra indray ve no tonga dia mipase le izy satria zay zany le tena tedavina le apita le fizarana échange ny tena manandanja anatin'ny kanto dia ilay fanehoana ilay fomba fijery satria raha lazaina tsotra fotsiny hoe tiana sa tsy tiana mahantra be ilay kanto amin'izay izay no ilaina ilay fitiavana ilay hevitry ny mpijery an'ilay kanto ka sao dia ohatra kosa hoe ho an'le olona le avy hatrany dia ahoana moa no tiako tenena hoe tsy hoe tsy miraharaha izy fa tena indifférent to le fiteny vahiny izay hoe neutre tanteraka amin'le zavatra sao dia kosa hoe tsy hain'le lanja an'le izy mahatonga azy tsy liana loatra amin'le izy ohatra ny ahoana ny lanja raha ohatra hoe ity zao ny lanja n'ity le valeur mihitsy zany tiako lazaina hoe toy ny ahoana ny lanja vatotsika sianao raha miteny an'izay satria miditra amina système de valeur ndratsika amin'izay hoe ahoana ny fahitanao tsy afaka hitoraka satria io arakaraky ny olona misy olona tena olona mianatra be faran'izay manana diplôma mazevatra be fa raha vao mijery tsy ara mihitsy tsy midika inona mihitsy le kanto dia tsy afaka hiteny azy hoe tsinitsinina izy zay izy zany izy zay tsy hitako izay hamaritana azy fa zay zany izy fa misy olona tsy nianatra fa tena vao mahita dia zay nataoko anao hoe sarotra ihany le hoe resaka manko teo hoe mila ihany eny amin'ny tanàn-dehibe ny tena mila beazina ny olona satria efa mizina be ohatr'izao ny fijery misy zao tsy mijery afa-tsy mikibona ao anatin'ny fiainana izy ny hoanina raha tsy misy dia misy indray tsy mijery afa-tsy ny zavatra manodidina azy hoe tokantranoko za tsy mbola noraraha za hoe andany andro jereko soanina izy zany hoe samy manana le priorité an'izany le olona dia iny tonga dia lasirony amin'iny keo fijeriny tsy afaka makato sady tsy afaka makato fehiny malalaka ary mivelatra ny kanto samy manana ny fomba fijeriny tsirairay avy ary izay le kanto izay fifandraisan'ny mpijery sy ny mpanakanto tokony ho harena nefa izay fahasamihafana izay ary izay no antoko ny fahafenoana izay tadaviny zanak'olombelona hatrany aseho amin'ny endrika boribory raha ny kanto arak'endrika amam-bika no asian-teny mialohan'ny tena maranana ny fandaharana sahady ary dia tia indray misy sary indreto misy sary vitsivitsy izay araka fisitsika indray atao anatin'ny zanam-pandaharana manaraka ary tsy ho sary fe sary fotsiny ihany fa ho kanto ahafahantsika mpijery mifandray amin'ny mpanakanto Zididin mahafanina fa ala eluana
dia fantatro sahary fahoana mihitsy no namoronako azy natonoky rafitsy mikialo izao arivizao ka mamboraketo reo rakitry fatao tsikalo anterisetra tsy didy mahafanina fa alaelo anao mikialo fadiamanina atoao mikialo miritsuka mangina mitendry itivariako antakarivasina dia fantatro sahady fahoana mihitsy no namoronako azy natonoky rafitsy mikialo izao arivizao ka mamboraketo reo rakitry fatao tsikalo anterisetra tsy didy mahafanina fa alaelo anao dia zany ny azo natolotra ny kanto iainana kanto isainana kanto atao ahitana zavatra be dia be andaminana zavatra be dia be ihany koa eo amin'ny fiainana. dia indray ny eto maranana ny fandaharana tamin'ity anio ity makasitraka rehetra rehetrarehetra nanaraka an'izany hatramin'ny farany raha toa ka hoe tsy nahita ny fiatombon'ny fandaharana ianao dia misy ny famerenana ny zoma any amin'ny folakandro iny izany hoe amin'ny efatra sasany any ho any eto amin'ny Kolo TV foana mazava ho azy. dia misaotra ny ekipa teknika rehetrarehetra nanatosan'izao fandaharana izao dia amin'ny heriny toy izao indray fotoanantsika amin'ny laribia toy izao eto amin'ny Kolo TV hatrany mandrapiresaka tompoko.